Zay ny amin'iny fa nisokatra io arivo kosa ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa ny antenimera-pirenena. Teny toerana nitatitra ny zava-misy ary namana Lova Ramanatsoa eo amin'ny sary ny Mamy Rasoanaivo. Niroso tamin'ny fanokafana tampombo ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana atetsy amin'ny antenimera-pirenena etsy Tsimbazaza ny voalohan'ity androm-panjakana ity Andriamatoa Rakotomamonjy Jean-Max. Izany anamarika ity fivoriana tsy ara-potoana ity izay tsy tokony oatra ny 12 andro ny fanoloran'ny Prime Ministre lehibe gouvernemanta Andriamatoa Ravelonarivo Jean ny politika akapobean'ny fanjakana na ny PGE izay anomboka rapitso. Efa voafaritra ny drafi-pirenena momba ny fampandrosoana na ny plan national de développement. Efa voasoratra ihany koa ireo fandarana lasa maro araky ny lahara-pahamehanana nofaritan'Andriamatoa Hela Ramantianina filohan'ny Republika fanarenana ny firenena. Adidy mavesatra mipetraka eo an-tsorokao Andriamatoa Prime Ministre miaraka amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta vaovao izay tarehinao ny mandrafitra ny laminasa sy ny fomba enti-manatanteraka ireo fanamby voalazan'ny filoham-pirenena araka izay nampanentenany ny vahoaka malagasy. Manao sedra miatra amin'ny firenena vokatry ny andro ratsy ny tsy fahampitsakafo any atsimo dia ny antso sy nanentanareo solombavam-bahoaka hijoro any milanja ny firaisan-kina ka andrainy andraikiny ny filohan'ny antenimera-pirenena. Mahakasiky ny vonina nateraka ny rivo-doza sy ny andro ratsy ary mikere mianjady amin'ny havantsika any atsimo dia manentana antsika solombavam-bahoaka ny tenanay mba hanao soroka miara-milanja tanana miara-mipaty ary saina miara-hevitra amin'ireo vahoaka izay nianjadiny ny mafy. Efa misy ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana sy ireo havana malalan-tany izay isaorana sy ankasitrarana anao Andriamatoa Prime Ministre tamin'ny antso ho an'ny fiaraha-mientan'ny firenena manontolo noho ny vohikava mahatratra mba hanampiana ireo malagasy mpiretan-drazana tsapavo azy. Manana didy koa tsika solombavam-bahoaka amin'ny fanaoramaso ny tena fahatokavandreny fanampiany ireny any amin'izay nandefasana azy satria tsika no akaiky ny vahoaka. Nivoatra nandritry ny fotoana ihany koa ny tsy hanaovana ambanin-javatra ny fanambaram-pananana ho an'ireo solombavam-bahoaka. Nanamarika amin'ny fitovam-panokafana ny fivoriana tsy ara-potoana ihany koa ny famerenan'Andriamatoa Randrianarysova Nalaroy, ministry ny kolotsaina sy ny vakoka teo aloha izay niverina ho solombavam-bahoaka.